eo am'izay vaovao eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra izay dia candidat sivy samy manana ny maizy azy avokoa ny fantatra fa nametraka ny ato tantaratasy ilatsaka ho fidiana filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ity fametrahana ato tantaratasy ity izay ny farany amin'ny alakamisy hariva teo fatary anatin'ity fanadihadiana ity ary izavy ireo candidat sivy maniry hipetraka eo amin'ny laingony mpitantanana ny baolina kitra malagasy. Hosarotra ny anao tombana amin'ny olona mety hitatana ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ao anatin'ny efa-taona manaraka. Taorian'ny fikatohana ny fametrahana ny ato tantaratasy mpilatsahana ny alakamisy hariva teo tokoa mantsy dia fantatra afa sivy no isan'ireo candidat manana faniriana hipetraka eo amin'ny laingony baolina kitra malagasy. Candidat sivy izay samy manana ny maizy azy avokoa. Saivana trano fa ny fafito amby roapolo ny volana oktobra ho avy zao no anatanterahana izany fifidianana mpitantana ny FMF izany. Aloha izay nefa dia handinika ireo ato tantaratasy ireo ny vomera manokana misahana ny fifidianana ka moka ny lisitra ofisialy ny candidat azo fidiana ny fa-efatra amby folo ny volana oktobra. Esakilan'izay dia ny 7 oktobra ho avy zao ihany koa ny fehim-potoana farany ametrahana ny taratasy ho an'ireo komity mpanatanteraka. Teto dia efa maro no nametraka izany antotan-taratasy izany ho an'ny toeran'ny komity mpanatanteraka. Ny faniriany rehetra dia ny fitiavan'ireo candidat marobe ireo ilatsaka dia ho an'ny tombontsoa ambonin'ny baolina kitra malagasy fa tsy noho ny tombontsoa manokana. Mazana tokoa mantsy ny antony kajikajy manokana no ilatsahan'ny olona sasany amin'izany toeram-pitantanana izany. Akoatra dia mbola mipetraka baraingy ihany ny mahakasika ny fifidianana mpitantana ny liginy mahatsatra ambony sy vadivafidifinany. Hatramin'izao mantsy dia mbola tsy voafaritra mazava ny mahakasika ireto ligy-paritra roa reto na dia tsy mbola vita ary ny fifidianana atao aminy. Eo ihany koa ny tokony tsy isian'ny faniliana candidat satria mety hananaviana tsara izy ireo matoa mirotsaka amin'izany toeran'ny mpitantana ny fédération izany. Fatara ireo candidat sivy adoda Andriamasasoa filoha-mpisolo toerana ny FMF amin'izao fotoana izao ary zaka Rabekoto Raoul filoha lefitry ny FMF sady filoha amboninahitry ny Knapsa Sport. Nepatraiky Rakoto Mamonjy mpikambana ao amin'ny FMF sady ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra teo aloha. Alfred Randriamanampisoa filoha amboninahitry ny LGK Plus. Eraso Marmaka filohan'ny tana formation teo aloha. Brian Andrianirina filohan'ny fédération malagasy ny taranja kickboxing teo aloha. Alova Ramisamanana filohan'ny fikambanana Alefa Barea. Jacques Ramarson filohan'ny ligina Nalanjorofo ary farany dia misy izany candidat antsoina hoe Romeo zany. Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra mazava ny mahakasika ity candidat farany ity.